Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba tsika rehefa koa malalatra rety alatsinainy fa 4 ny volana jona ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika araky ny fandaharan'ny sampana sekoly dia ny salamo fa 120. Salamo fa 120 andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesoa. Manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho. Avy aiza ny famonjena ahy dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba velona angozozo ane ny tongotrao, tsy ho rendrena ane ny mpiaro anao, indro tsy matorina rendrena ny mpiaro ny Israely. Jehovah ny mpiaro anao, Jehovah ny fialofanao amin'ny ankavananao, ny masoandro tsy mba mely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehovah iaro anao amin'ny raha rehetra, iaro ny fanahinao izy. Jehovah iaro anao amin'ny voakana miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Salamo fiakarana, hira fiakarana ity eto ampelantanantsika ity, araky ny famerimberitsika ny hoe midika ny hoe fihirana fiakarana na hira fiakarana dia hira fanao rehefa andeha ho an'i Jerosalema ny ireo mpanao pelerinage, ireo izay andeha hamonjy fotoam-bavaka, fotoan-dehibe any Jerosalema, kanefa tsy monina ao Jerosalema tsy akory fa monina any amin'ny tany lavitra ny Galily na any Kapernaum na any amin'ny faritra atao koa zao hoe aty ampitan'ny Jordana, dia mandeha mamonjy ny fotoan-dehiben'ny fivavahana ary dia manao dibe ny isan-tanàna, mandeha mifampitaona, mandeha hivavaka, mandeha tongotra, ary dia rehefa miteny hoe hira fiakarana dia hiran'ny mpandeha tongotra io zany. Mety isam-pianakaviana, isan-tanàna, isam-piangonana, ary mba hanamaivamaivana an'ity dia manao dibe mihira eny am-pandehanana. Ary dia ity salamo faha 120 zany dia anankiray amin'izany. Manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra, zany hoe raha avy aty Galily ianao, Galily dia toerana somary iva kokoa tahaka ny koveta, iva kokoa ary dia voadidina tendrombohitra, matazana ny tendrombohitra Hermona ianao, tahaka izany dia iny tendrombohitra iny tazana reto mpandeha tongotra. Raha miteny izany hoe manompo ny masoko amin'ity tendrombohitra dia farafahakeliny ny zavatra roa na telo ao an-tsaina. Voalohany dia ny hoe manompo ny masoko amin'ity tendrombohitra izay sarotra, midika hoe lalan-tsarotra, midika lalana sarotra tsy maintsy ho vaky vakiana. Kanefa ao anatin'izany lalan-tsarotra izany dia misy tanjona mazava. Andeha hamonjy vavaka, andeha hiaona amin'Andriamanitra. Manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra dia midika manao hoe endre ity lalana sarotra tsy maintsy mbola andehanako. Ilay tendrombohitra zany ny fotoana io dia midika inona? Midika lalana sarotra tsy maintsy ho vakivakiana. Rehefa na ao anatin'izao akatoky ny fetim-pirenena izao dia lalan-tsarotra ny vakivakiany ny firenena. 80 taona, 480 taona ny fahaleovantena izao. Tendrombohitra manahoana no ny vakivakiana? Mahafantatra ny taram-pirenena satria malagasy. Tendrombohitra manahoana koa no mbola ho vakivakiana? Mahafantatra ny zavatra iainana ankehitriny ianao satria miaina eto malagasy. Mahafantatra ny toetra raha-mitranga eran-tany. Dia miteny mitahaka ity mpanao salamo ity manao hoe manompo ny masonay amin'ny tendrombohitra izay Andriamanitra. Zany hoe mijery ny lalanay any anoloana izay dia izao an'ny firenena dia izao mbola tendrombohitra vakivakiana, lalan-tsarotra tsy maintsy andehanana ny fiainam-pirenena. Tendrombohitra midika fahasarotana, midika lalan-tsarotra. Matetika famerimberitsika ilay tenin'ny Soren Kierkegaard, ilay philosophe existentialiste protestanta, izay niteny ilay fehezanteny malaza manao hoe tsy ny lalana ho an'ny sarotra fa ny sarotra ny lalana. Tia nitenenina philosophe miresaka ny fisiana azy, tahaka ndry Jean-Paul Sartre, tahaka ndry Albert Camus sy ny hafa rehetra, miresaka momba ny fisiana,
raha miteny hoe fisina asika de miresaka ny maha olombelona sy ny manodidina azy, ny antom-pisin'ny olombelona sy ny manodidina azy, ny hevitry ny fisin'ny olombelona, ny fiainan'ny olombelona sy ny manodidina azy, zay tsy miara-dalana amindriniditra. Ry Nietzsche zay miresaka momba ny fahafoanana, ny nihilisme, ny néant, miresaka ny mahazava-pona, ny zavatra maro samihafa, miresaka ny fahafoanana sy ny sisa rehetra. Ary dia Kierkegaard satria kristianina izy dia tahaka ny misy filôzofy kristiana, misy filôzofy tsy kristiana, Hegel kristiana, be de be reo mpiary zanaka pastera, tahaka ny Hegel nanao teolojia, tahaka ny Hegel, tahaka ny Kierkegaard nanao teolojia. Dia miresaka izy satria miresaka ny olombelona sy ny andavanandron'ny olombelona, ny fiainan'ny olombelona izy, dia manazava manao hoe raha mbola olombelona ianao dia mivonoana hiatrika zavatra sarotra. Raha mbola olombelona ianao de mivonoana hiatrika zavatra mety ho manahirana anao. Ary zay le teneny hoe aza de fatra-pitaraina lavany amin'ny hoe sarotra ny lalana. Fa olombelona tsy maintsy mandalo zavatsarotra. Ary dia raha vakiana amin'ny soratra masina moa zany fomba fisaina zany de ny soratra masina manakolazaina betsaka noho zany. Impiry moa Jesosy tsy niteny manao hoe ahita fahoriana nge ianareo aty amin'ity zao tontolo zao ty. Tsy hoe lalana sarotra fotsiny, fa ahita fahoriana, ahita zavatsarotra. Saingy ny Kierkegaard ny teny na de kristiana raha miteny hoe io lalana io ange, io sarotro mihitsy ange le lalany. Zany hoe ndraindray tsika mieritreritry hoe tsy lalana io sarotro io satria voavolavolan'ny toe-tsaina moderna sy ny post modernité isika dia tia zavatra mora, zavatra tolorana, klikena na ny telefona na ny finday, klikena ny machine na ny solosaina de tonga ny sakafo ndraindray afaka tonga ny zavatra ilaina rehetra. Hany ka dia everitsika mora tahaka zany andro rehetra dia tsotra zatra amin'ny zavatra tsotra isika. Hany ka de everitsika io rehefa sarotra de tsy lalana. Fa Jesosy ny teny manao hoe ahita fahoriana nareo, ary tsy niteny izy sarotra fotsiny fa fahoriana, saingy matoki zaho efa naresy ilay mpiteraka ny fahoriana. De Satana lay ratsy, za efa naresy ilay loharanony fangiry firianareo, ilay mampahory anareo, dia efa resy reny de matoki. Rehafako manompo ny masontsika amin'ny tendrombohitra isika. Tendrombohitra inona moa zany zao no hitanao? Tendrombohitry ny fahasarotam-piainana, tendrombohitry ny vidy-tsakafo lafo, tendrombohitry ny vidim-panafody lafo, tendrombohitry ny tsy fandriam-pahalemana. Nefa ianao anatin'izany tendrombohitra zay tsy maintsy vakivakiana zany no ahitanao ny tanjona no tsy maintsy izoranao. Afaka malala azakivy manompo maso ny tendrombohitra, azakivy hiakatra amin'izany tendrombohitra zany satria zay naseho n'ity Salamo 120 ity. Mivonoana hiatrika an'izany, mivonoana hiatrika zany zavatsarotra izany. Fa izao hoy ny mpanao salamo manao hoe ny tompo ange miaraka aminao, miaraka aminao ao amin'ny sarotra io izy. Andray mahatonga lay andininy fahatelo manao hoe tsy amela ny tongotrao hangozoozo izy satria tsy matory izy. Tsy amela ny tongotrao hangozoozo izy, lay tongotrao mamakivaky lay lalan-tsarotra ao anatin'lay tendrombohitra zay tsy maintsy andehanana iny, de ny tongotrao azoniny, tsy atory izy akory. Raha miteny ny mpanao salama hoe tsy matory Andriamanitra, de tahaka ny mpiambina, tahaka ny mpiambina eny tendrombohitra, tahaka ny mpitily eny tendrombohitra, ity ny lalana ka andehananao, ity ny lalana misy papayery, satria zany fanao rehefa mandeha lavitra de ireo matanjaka de efa tonga aloha eny an-dalana indray de miantsoantso aty ny lalana za mandeha amin'iny, ity kisolasola. Zay sary asehony ty Salamo 120 ty, ny tompo tsy rendremana, lay mpitily tsy rendremana ka mahatonga anao tsy kivy ao anatin'lay tendrombohitra, ao anatin'lay sarotra, ao anatin'lay zava-manahirana. No zany dia ny kristiana zavako malala tsy hoe optimista fotsiny, hoe mahay mijery zavatra tsara fotsiny. Tsy zay ihany, zay mety ananan'ny olona rehetra ny toe-tsaina optimista, hoe za de miezaka hijery zavatra lafy miaby foana. Mety afaka manazany ny toe-tsaina zany ny olona tsy kristiana satria toe-tsaina état d'esprit, toe-tsaina zay anabeazany io na anazavany io hoe mamaiza mijery zavatra lafy ny tsara. Fa tsy zay toe-tsaina ataontsika hoe tsy zay optimisme zay fotsiny ny toe-tsaina kristiana.
fa ny kristiana tena manana mihitsy ny antsoina hoe espérance, manana fanantenana. Ny espoir no manakaiky ny antsoina hoe optimisme, fa ny espérance dia milaza zavatra zay lalina kokoa noho zany ny fanantenana kristiana dia efa iainanao sahady ao anatin'ilay sarotra, lay fahatratrarana lay tanjona. Zany hoe ao anatin'ilay lalana sarotra io ianao, ao anatiny io lalana mangiry firy io ianao, de miaina ilay fahasambarana izay iainanao anatin'le tanjona. Zany hoe eo ampanatrarana lay eo anatin'le fangiry firin'le famakivakiana lay tendrombohitra ianao, de tsy lay lalatsarotra ny tsapanao fa lay tanjona efa tratra. Afaka malala zay ny mampiavaka ny mpino. Io nge ny mahatonga ny Paoly, io mahatonga ny Paoly mitemana ny fanantenana nge efa iainany raha zavatra efa iainanao inona tsony mo zavatra efa ampelantaranao nge ny zavatra atenainao dia zavatra efa tonga aminao ankehitriny. Mety mangiry firy le izy fa izao le fanantenana ao anaty de efa toy ny mihevitra hoe efa voaray sahady, efa tratra sahady lay tanjona. Davako malala hotsika manao eo anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena isika, nahoana afaka mireare manerana an'izao tontolo zao isika fa manana tanindrazana, manana mpiray tanindrazana ao anatin'ny fahantrana ekeny zany. Mety ho isan'ny firenena mahantra folo sa firy indrindra aty amin'ny mahantra eto ambonin'ny tany, reny nge atotanisa ihany, atotanisa zay tsy edikevitra aloha mazava ho azy, tsy zany akory no editsika hevitra hoe tena mahantra tokoa ve sa tena manan-karena tokoa ve, eny tsy editsika hevitra fa miatraika amin'ny isan'andro tsika zany isan'andro ny olona zany, fa izao koa nefany ny atotanisa zay omeny zao tontolo zao ange miainga amin'ny ny ataony hoe arena de miainga amin'ny hoe manana le volanay ianao sa tsy manana le volanay, manana ny dolaranay ianao sa tsy manana ny dolaranay, fa raha tsy manana ny dolarany dia de tsy mahanty toy ny tsy manana. Fa nefa tsika manana zavatra hafa zay mihoatra lavitra noho ny dolaran'ny olona, fa itsika no mitavozavoza, itsika no tsy mahay mamaritra ny arena eto amintsika ho arena, ka dia ny olona no manjary mamaritra ny hoe ity ny atao hoe arena, de fa niny aminareo iny tsy arena de manaiky tokoa tsika, de manaiky tsika hoe alareo nge mahantra de manaiky tsika satria mahantra tsika satria tsy manana lay zavatra ananany. Tsy editsika hevitra koa zany rehetra zany ry havako, fa te ametraka manao hoe marina fa eo ny lalatsarotra, tendrombohitra tsy maintsy vakivakiana, fa izao ny olana de ity tsy ny lalana sarotra akory, fa move tsapanao, move mahatoky an'Andriamanitra ve ianao, move niankina tamin'Andriamanitra ianao, move mahatoky ny fiarovanaandriamanitra ianao, move ny sarotra, ny lalana sarotra no hitanao fa tsy ny fiarovan'Andriamanitra anao. Faharoa ny avako malala, raha miteny hoe tendrombohitra koa dia tsy hoe la lalana sarotra ihany fa milaza koa fiheren'ny jiolahy. Ny tendrombohitra eto Madagasikara moa amin'ny faritra maro angamba mety ho hitantsika zany hoe toerana mangina, toerana tendrombohitra ahitana mampatahotra, fiheren'ny jiolahy, ny dahalo sy ny tahaka zany. Ary dia tsy tamin'ny androny tsy am'izao andro ankehitriny zao ihany no ahataitsaka an'izany, fa tamin'ny androny tany Palestina koa dia matetika ny jiolahy miherina tendrombohitra any. De tsika am'tantaran'lay tantarain'i Jesoa efa teoriana salamy raika amby roapolo amby zato moa iny saingy efa nisy foana zany ny hoe lay lehilahy nendahin'ny olona teny any Jeriko dia tahaka zany koa eto ny hoe rehefa miteny hoe tendrombohitra de izao midika ho lay toerana fiheren'ny jiolahy, midika lay toerana zay iheren'ny jiolahy, midika fahavalo zany, tsy hoe lalatsarotra ihany fa idikako hoe mety misy fahavalo, mety misy olona mifofony aina, lalana ahitana loza, lalana ahitana nefa tsy maintsy andehanana. De ty mpanao salamo ty zany hoe raha mijery an'io tendrombohitra tsy maintsy vakivakiana eo hitako ny lalatsarotra, fa izao koa fantatro fa mety misy jiolahy ao, misy mpamono olona ao, misy mpandrobo ao, misy mpanendaka ao, misy mpanao herisetra ao, avy aiza ary ny famonjena hiatrika an'izany olona maherisetra zany. Afaka ndraindray tsika eo amin'ny fiainantsika dia manana tanjona
ary dia fatatsika fa ambadika io tanjona tsy maintsy hotratrarintsika io misy zavatra be deaibe tsy maintsy hoarana ndraindray misy olona misopatra atsika tsy ahatratrarantsika ilay tanjona satria fantatrao fa tsy ny olona rehetra akory no tianao, tsy ny olona rehetra ny faly amin'ny fahombiazanao, tsy ny olona rehetra ny faly amin'ny fitahian'Andriamanitra ny fiainanao, tsy ny olona rehetra ny voatery ho faly am'izay rehetra mety ho fahasoavan'Andriamanitra eo aminao satria samy manana ny toe-tsainy ny olona, samy manana ny anabeazana azy, samy manana ny fatra ny finoany, samy manana izay mety ho maika eo amin'ny fiainany dia indraindray izy latsaka ao anatin'ny mety ho fialonana anao, mety ho anatin'ny ny fahasiparana mihitsy ary satria tsy voatery hoe fialonana, tsy voatery hoe fitseritana fa tena mety ho mivadika fahasiparana mihitsy. Dia izay le hoe manompon'ny maso communauté de bohatra io fantatro fa misy olona ao Andriamanitra izay mety ho vato misakana ny fivelarako, fantatro fa misy olona ao izay mety ho vato misakana ny fahasambarako, fantatro fa mety misy olona ao na fahavalo izay mety ho vato misakana ny fifaliako. Tsy maintsy mandeha amin'io anefa satria manana tanjona, satria andeha hamonjy tanjona dia mametra-panontaniana avy aiza ny famonjena dia izy ihany ny mamaly manao hoe ao amin'Andriamanitra ihany. Lehibe noho izay olona mety mpisopatra, lehibe noho ny herisetra, lehibe noho ny fahavalo izay mety ho tsy tianao Andriamanitra. Zay mahatonga ny manao hoe ny Jehovah ny mpiaro anao, tsy avela ny angozozo ny tongotrao, izy ny mpiaro anao, izy ny fialofanao. Le afaka malala matoky. Ny zava-dehibe dia izao, manana tanjona, tsy misy tanjona tsy misy zavatsarotra, tsy misy tanjona tsy misy mpisopatra, misy foana zany. Io asio amin'ny mpanao salama io. Noho zany dia izao ratsorina amin'ny teny frantsay aza variana amin'ny obstacle fa any amin'ny objectif foana amin'ny maso ho anareo tanora. Ndraindray tsika tsy misy zavatra tsara zany ka tsisy vato misakana, tsisy an'izany. Tsy misy fandrosoana zany ka tsisy vato misakana, tsy misy fifaliana ka tsisy vato misakana eo amin'ny fiainanao. Fa mivonoana hiatrika an'izany fa matokian'Andriamanitra, Andriamanitra antsoina, Andriamanitra enoina, Andriamanitra anakinana dia tsy hamela ny tongotrao angozozo zany izy. Mazava ny tenin'ny mpanao salama ary ho mpiaro anao izy. Fa ny fahatelo sady farany raha mitenitsika manao hoe manompo ny maso communauté de bohatra dia izao milaza inona koa zany? Milaza ainandro, milaza fahasarotany toetrandro, hamakivaky lalana, hamakivaky masoandro, hamakivaky atsika. Zany hoe milaza inona? Mety ho zavatra voajanahary na ny climat sarotra. Tsy voatery hoe ny lalana ihany ny sarotra, tsy voatery hoe misy olona mifahavalo fa izao koa ndraindraiky io misy rivotra mitsoka, misy tafiotra, misy atsika, misy fanala, misy ainandro, misy avandra, misy zavatra tahaka izany. Zay mahatonga an'io miteny manao ny masoandro tsy mba mely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Aiko kay mety ho vato misakana tsy ahatratrarako ny tanjoko, vato misakana mety tsy ahatratrarantsika ny tanjontsika. Tsy voatery hoe ny lalana diavina ihany, tsy voatery hoe ny manodidina ihany fa izao koa ndraindray koa io toetrandro io, ndraindray koa ny gripa mandalo eny, ndraindray ny fahasalamana mikroba na ny virus entin'ny rivotra, zany ao anatin'ny zavatra mety ho mpitranga amin'ny zavatra voajanahary. Ndraindray ny tsy fahasalamana mety ho tranga rehetra zany. Eo ampamakivakiana io tendrombohatra io zavatsarotra tsy maintsy andehananao io dia izao ndraindraiky tsy manampy ny ainandro, ny toetrandro, ny toetany, ny rivotra, ny motrikaretina, sy ny sisa rehetra, ny loto eny amin'ny fiarahamonina, sy ny sisa rehetra. Ary dia raha variana mijery an'izany isika dia tsy mandroso. Dia mba hanesoran'ny tompo zany aza matahotra an'izany toetrandro, aza matahotra ny zavatra izay mety ho tsy miankina aminao aza, ny masoandro sy ny volana, iny moa ny azonao atao. Dia hoy ny tompo eto manao hoe ny masoandro tsy mba hamely anao, ny tompo no fialofanao. Re avako malala mandeha anara azakivy, manomboka herinandro vaovao anao anio. Mety misy tendrombohitra be mihitsy izay tazanao eo anoloanao nefa tsy maintsy hoaranao.
satria ianao mainka hamonjy ilay tendrombohitra Andriamanitra de ziona, mainka andeha hamonjy ilay tendrombohitry ny fahombiazana ianao, nefa tazanao fa misy ny tendrombohitra vato misakana. Mialohan'ny hatogavanao am'ilay tendrombohitry ny fahombiazana de misy ny tendrombohitra vato misakana, ny lalatsarotra, ny fahavalo, ny toetrandro, ny toetany. Aiza ny fahaolana, iza ny famonjena? De ny mpanao salamo hoe Jesoa lay fandresenao atsika. Jesoa lay efa nitoro teny teo tendrombohitra. Jesoa lay voaomby tamin'ny hazo fijaliana teo amin'ny tendrombohitra Golgoty io. Teo amin'ny tendrombohitra Golgoty Jesoa ny voaomby. Ary efa resin'i Jesoa lay tendrombohitra. Latsaka teo ny rano. Resy lay tendrombohitra. Ary ny hazo fijalian'i Kristy ny eo ambonin'ilay tendrombohitra. Ao ny famonjenanao. Eo amin'io hazo fijalian'i Kristy io. Efa voaomby teo amin'ny tendrombohitra zay vato misakana anao io Jesoa. Izany de ao am' Jesoa ny maso. Aza variana mijery tsony ary ny zava-tsarotra ny tendrombohitra, ny lalatsarotra, ny fahavalo, ny toetany, fa ny hazo fijalian'i Kristy teo Golgota natao Kalvari mpanjinina fa izy ny mpiaro anao. Ary am'izay fotoana zay hiboiboika ao amin'ny tendrombohitra io, araka ny tononkiratsika manao hoe mivoaka tao Golgota lay reny rano soa. Zany hoe nivoaka ao amin'ny tendrombohitra ny fahasarotana io indray, nivoaka ao indray ninona ny fifaliana. Lasa tsy tendrombohitra mahavato misakana intsony izy, fa mahamarina ny tenin'ny Kierkegaard manao hoe tsy ny lalana ange ny sarotra, fa lay sarotra ny lalana. Lasa miboiboika fitahiana ao anao indray. Lay zava-tsarotra teo manjary fifaliana, satria resin'i Jesoa, satria ianao niaraka tamin'ny tompo, satria ianao niezaka, satria ianao nifikitra tamin'ny finoana, satria ianao nanam-paharetana, satria ianao tsy niemotra, satria ianao tsy resy noho ny amin'ny fatokenan'ny tompo, de ho tratranao lay tena tendrombohitra masina. Ny tanjony de aziona na ny fiainana ao amin'ny tompo. Ivavaka isika. Tompo aotsoranao zay ny am'izao herinandro vaovao menao anay zao. Soranao ny amin'ny fampahirezanao anay fa naretiko tompo ny tendrombohitry ny zava-tsarotra no hitanay. Fa tsy ny tendrombohitry ny tanjona tianao hatongavanay de ziona fandresenao aminao. Sora tompo fa noho ny amin' Jesoa de resy ny tendrombohitry ny fahasarotana, ny tendrombohitry ny fankalan'ny hafa, ny tendrombohitry ny etraketraky ny zavaboary, ny zava-tsarotra isan-karazany, satria velona ianao Jesoa. Nandresy ny fahafatesana ianao Jesoa. Ary manome toky anay ianao fa ianao ny mpiaro anay. Tsy rendrehina na matory ianao, mampitraka anay ianao, mivavaka ary zay tompo. Ampahirezy hoe am'izao herinandro vaovao zao, ataovy tsapanay fa marina aminay ny teninao, eo ankilanay ianao, momba sy mitantana anay, eo ankilanay ianao, miantra sy mamela heloka anay, eo ankilanay ianao, mivimbina sy mampifaly anay mandrakariva. Tompo, dia tehirizo ary ny asanay, ny asan'ny tananay amin'ity herinandro vaovao ity. Aza mahafoy na mahasaraka anay ianao. Ataovy mpandresy zay. Jereo ny tanindrazana hitanao ny lalatsarotra zay mbola vaky fakina amin'ny andavanandro, ny fahasarotam-piainana. Manapy ianao ny isam-batan'olona ny isa-tokantrano. Manapy ianao ny mpianatra zay vao avy navita fanadinana anao CPE teo soranay ianao reny, dia tahio zay mbola hiarika fanadinana. Manapy ny ray aman-dreny, manapy ianao ny isam-batan'olona am'izay hanatsarana ny fiainana. Jereo ny fiangonanao, tehirizo mba handresy ny tendrombohitry ny fisaratsarana, fampahirizo ny fiangonanao mahatoky hatramin'ny fahafatesana amin'ny fitoriana ny teninao. De mametraka ny fiainanay zay amin'ny herinandro ity, eo ambany fahasoavanao. Mahatoky zahay, fa marina aminay ny teninao manao hoe Jehova iaro anao amin'ny ratsy rehetra. Eny iaro ny fanahinao izy. Iaro anay ianao na mivoaka na miditra hatramin'izao kao mandrakizay. Noho Jesosy anakao. Amen.